mipoky izy iny efa malala dôtsy secret de polichinelle. Zay tsara les sensibilisations nataonareo hatrany voalohany milancer sy mipousser à monsieur Daya, je prononce le nom vaky izy igny hay ve zay zany dikany reninareo miara-maka sary aminazy reny hoe olo-masina l'homme providentiel de la refondation. Vous avez fondé la refondation sur Daya. Ampifaliana trany ny miarabantsika mpanaraka ny carte sur table eto amin'ny pejy RGL amizao asabotsy faha 2020 ny volana martsa taona 2020 zao. Mercato gouvernement izay no lohateniny ity carte sur table ity. Inona moa zany hoe mercato zany aloha azavaina voambolana fampiasana eo amin'ny tontolo ny footballistika le izy tontolo ny baolina kitra. Ina le mercato misokatra rehefa tapitra ny saison na intersaison eo dia mitady joueur ny ekipa tsirairay manao recrutement zany. Dia rehefa manao recrutement dia manao démarchage manambitamby ndao ianao Mbappé miala avy atsy amin'ny PSG mifindratsy amin'ny Real de Madrid. Ao amin'ny Real de Madrid ianao ireto ny karamanao zao ny contrat, ty ny droit à l'image, zao ny prime isaky ny but zany hoe tambatambazina mihitsy ianao zany ho tafiditra ao amin'le club ary ampanantenaina zavatra be dia be. Dia mandeha ny tractation ndraindray aza misy an'izany hoe ho avy tsy ho avy zay nanaraka an'ireny tantaran'ny Mbappé reny ohatra ny mpanao gazety samy laza ao ny mpamoaka scoop hoe zao ny farany zao ndray ny démenti zany hoe misy tension be zany ary izy io dia jeu fampiasan'ny zareo mba hampiakarina vidin'ilay joueur. Zany hoe rehefa tena mandeha zany ny resaka de farany miakatra ny enchère dia afaka mijouer amin'iny koa le joueur hoe hitanareo fa mitady daholo na Chelsea mitady tsy haiko ekipa hafa ka ampiakaro ny karamako. Zay le mercato zany. Ka ohatrohatran'izay koa ny zavatra tsikaritra ainy amin'izao fiandrasana ny fanendrena ny membre ny gouvernement zao miakatra ny enchère. Ny enchère ampiasaina zany ny polygraphe sy ny détecteur de mensonge hono zany dia zay mandalo an'io ka afaka ny examen dia atao fono olona intègre. Ataoko fono aloha satria misy spécialiste nanazavana ny amin'io détecteur de mensonge io fa azo atao tsara mitrafiquer an'io. Azo atao tsara ny mitrafiquer ny détecteur de mensonge. Tsara tsy marina aloha zay fa iny eo ihany. Fa le mercato amizao zany de ny hoe raha mahatsikaritra anareo dia mandeha daholo ny campagne rehetrarehetra manao fanambarana misy karazana groupe de supporteurs miforona zany hoe zahay mpandrarany fonja dia mangataka ny azonana ny Ramatoa Fanerisoa ministry ny fitsarana ny aty magistrat manitsipaka ny SMM izy iny raha tsy diso mandeha ny sasany moa de tena manao autoproclamation autoproposition de aveo misy andian'olona manohana sy ny sisa. Zay zany pratika politika amizao tsika amizao fanavaozana zay ngamba zany le fanavaozana hoe mandeha hatramin'ny resaka fampiasana vola tonga aty aminay aty zany misy fizarana vola am'ireo ministre teo aloha mba hitazomana azy. Misy ny sasany mampiasa mpandraharaha matanjaka hitazomana ministre anankiray avy any amin'ny faritra zany hoe tena ambony de ambony ary tadidio tsara fa rehefa miakatra be toy io ny enjeu dia tsy maintsy mandeha ny corruption. Ohatra ny efa nandeha tamin'le premier gouvernement ihany efa nalaza be tamin'ireny fotoana reny hoe nisy vola narotsaka ho an'izay teo ministre tsy zavatra vaovao zany fa zavatra pratique politicienne. Zay zany antony tonga anay nifidy an'ilay teny hoe mercato amizao fanokafana ny carte sur table zao. Zay ngamba nataoko fanokafam-bavony aloha fa tonga de meko any Mostanina ny fitenenana sokafana ngamba ny micro ny Mostanina fa voakitokako taty le izy azafady. Merci. Miarahaba anao pasteur ary faly miarahaba mpanaraka antsika rehetrarehetra miarahaba amin'ny vahoaka malagasy eran-tany. Raha nomboana anazy moa
arabaina daholo ny rahalahy rehetrarehetra tratra ny fety ny idy de mino aho fa nanao fety sambatra daholo ny olona. Saika zay moa matetika ataon'olona hoe be pitsikera fa saika tsy tsikera ihany izahay fa betsaka ny zavatra mandalo eo amin'ny firenena efa tsy fantatra tsony fa nainina ve le zavatra sa nisy terme nampiasaiko zay moa teo amin'ny pejiko de nataoko ihany kisarisarin'olona fa rehefa avy eo tsy mipublieko le sary fa le terme ihany zany nalefako hoe ohatran'ny pompier pyromane ry zalahy reto. Aprientinareo le afo de inareo ihany zany mody mitady solution nefa zavatra efa fantatra anareo hoe tena hoe ampirehitra an'le afo de ataonareo ihany le izy. Tsy haiko inona ny tena tanjona am'le izy pasteur mampametra-panontaniana hoe izany ve ny ilain'ny vahoaka malagasy am'izao. Rehefa hitantsika hoe moa ravan'ny gouvernement tampotampoka teo iny de tsy fantatra ary moa le décision nandraisana anazy hoe tena fandravana gouvernement ve sa sangisangy ve sa ireo ihany manko miteny hoe rehefa misy zavatra mivoaka de tsy misy sonidy ohatrany hoe IA io hoe fosque io hoe fake news tsy fantatra tsony na acte administratif ve le izy de kanjo s'avérer marina zany le zavatra hoe ravan'ny gouvernement. Am'izao disadisa misy eran'izao tontolo zao en pleine guerre, crise mafy be ny crise eo amintsika efa tsy fantatra tsony de mbola ampinan'io ravan'ny gouvernement. Eny zay nitaky hoe andravanany gouvernement hatram'izay moa nareo nitermy hoe après 2 mois de 3 mois de nareo ihany mitondra an'le izy androany après 5 mois de ravan'ny gouvernement. Inona ny tena antony na de fantapantatra ihany moa ny antony, fantatra ihany manipulation be de be tao ambadika an'le izy GNY GNZ izany nandray vola izany nampanaovina déclaration syndicat zao hoe sasany moa en pleine micro en pleine émission miteny hoe vita ny déclaration fa andao haka vola de herinandro manaraka mivoaka indray hoe te amerina aloha tonga de tsoroko mazava le izy te amerina sasantsasany tao anatin'le gouvernement satria miara-ninana taona nahitan'ny sasany businessny de miraitsy kombakomba de te amerina zany fa hoy izy fiteny tanora hoe wainina be amerina an'le izy nefa nandrava ihany de mba ho adio am'le vahoaka mba tonga hoe am'le fanovana zao ndray ny zava-baovao am'izao fa alefa ny détecteur publieko teto ampejiko moa le référence ny matériel tamin'ny afako maly de iza nampaniraka an'io tena mbala mampetra fanontaniana ihany le zavatra moa ho an'izay efa mahay sasany moa efa miteny hoe zavatra efa truqué io efa vita mialoha io tsy any ny olanay zay anaovanareo anazy ianareo ny tompon'ny fahefana ianareo tompon'ny fitondrana am'izao tsy maninona fa ny manahirana anay ilay toujours hoe am'le hoe fanambakana an'le vahoaka malagasy. Tena vahoaka malagasy ve ny eritreretin'reto olona reto? Za mo somary radikala ihany teny tamin'ny farany pasteur tena tsy solution tsony ianareo mianakavy aloha zay ny tena marina. Tsy solution tsony ianareo mianakavy satria raha nanenjika ny fitondrana teo aloha am'izay tsy mety rehetrarehetra nefa na amin'ny fomba eto manko anao réflexion adaladala mahita an'le fihetsika ny sasany fihetsika nareo mpitondra na akanjo na fiakanjoana na le rediredy ianareo faly nanenjika an'le mpitondra teo aloha
nefa nareo te hitovy amin'ny ankamaroan'le mpitondra teo aloha. Za manokana de mandinika hoe ohatra nefa piran'le nataony teo aloha na ny fombafomba fanaovanareo ary. Saingy fotsiny hoe raha ny teny isika teto nanenjika an'le teo hoe tena niveau T2 zao tena manahirana aiza ho aiza misy an'le niveau am'izao. Tena vao maika mampirefarefa amin'ny tany ny fomba fieritreretan'ny malagasy mihitsy le izy satria raha mijery zany hoe atao détecteur de mensonge raha teo ministre. Tena teo mba nieritreritra ihany hoe inona ary ny tena atao an-tsain'le olona. Zay ny teneniko hoe rehefa te hamerina le olona tianareo avereo ny tsotra zao de ho hita eo ny tohiny. Fa tsy mitady solution zao hoe io mo manahirana pasteur satria vao miteny zavatra ohatr' zany tsika de enjehana fa hoe te hamerina an'le teo aloha reo zao. Ianareo ihany ny créer an'le zavatra de zay nomenareo tsiny. Zany moa ao anatin'ire fondation anahirana ihany satria raha fanjakana nieritreretiny hoe tsy nataonareo moa transition fa intérim izay andeha tanteraka ny fifidianana, andeha hanomana ny fifidianana, andeha hanomana ny resaka hoe réconciliation refondation ny République de Madagascar. Zany le base ny aingana tonga aty amirediredy hoe anao entretien ministre de ampiasa détecteur de mensonge de mbola betsaka ihany zany le mitehaka am'le pisolelaka de hoe alefasy fa zany ny refondation. Ry zalahy, ohatrany mba nandeha tana ampianarana ihany ianareo fa izahay tsy nandeha nianatra tsy mampisolaitra ty ndray ny matsapa an'izany fa ianareo ohatra tapaezana be am'izao de tsy tonga saina. De izahay ny enjehanareo hoe manakorotana nahazo vola manao an'izao, ianareo ve tsy tonga saina? Na de mijery namana diaspora be de be le miteny de moa sasany moa mangataka preuve de saorana ranabavy rahalahy isany mpitolona de izay miezaka mamoaka ihany zany preuve zany nefa isika niezaka foana teto hoe aleo tsy mandratra olona de tsy namoaka nininy tsika, tsy namoaka dossier tsika, tsy namoaka orompeo tena tsy nanao nininy tsika. De rehefa mijery an'le pejiny namatsika reo ndraindray de misy manenjika ny compte fake inona mitovy compte fake foana le izy de hoe IA io hoe montage io hoe mbola tsy mino ihany ary tsy le malagasy le vahoaka ne mikritika am'le izy pasteur amy magaga fa ireto compte fake zay tsika ihany mamiasa an'zareo satria raha tsy misy atsika tsy voakarama ry zalahy. De izahay ny ratsy aloana noho izy atsika an'le izy moa zany todika kely ihany miverina amin'ny zalampitondro. Izay moa ny ahehenareo hoe zay ny mpanao coup d'état, zay anao an'izao, zay anao zao rehetrarehetra zao. Matoa ny firenena ray ny consigné ny camp militaire ao ny aiainareo zany. Ianareo ihany ane matsapy fa misy zavatra tsy milamina ny ataonareo ao amin'ny firenena.
enareo ihany matsapa satria raha tsy diso ohatrany raha nanao déclaration afako maly moa ny association-ny sous-officier ozy zareo de maheno resaka ihany aho anatin'le miaramila hoe renane ohatrany tsy le tompona andraikitra koa ary nanao déclaration reny fa zavatra namboarina hafa ndray de nare tompona andraikitra ao anatin'le izy ary tsy resy lahatra to mbola miteny aminay fa inareo samby anareo ihany zay le tenenina hoe efa misy zavatra danger ao amin'ny firenena misy zokinareo colonel misy ny manamboninahitra eo ambony ny général anisany mba miantso anareo mananatra fa inareo mihitsy ny tsy maneka anarana satria tanàna efa nandray vava ifaninana ry ambadika sarotra ny verin-dalana zay io problème io raha ny tenitsika teto tam'le fanjakana taloha hoe misy mafia zao misy mafia zao iny efa fantatra anareo misy mafia zany ao de nareo ny censé nanenjika de androany le mafia teneninareo ihany ny ankamaroany miasa miaraka aminareo zay manko manahirana anareo io hoana efa nanao rakety zao efa nandray vola be tamy zalahy aty aminay indray ny accusation nandray vola be zay nefa ianareo tsy haiko hoe izany afaka manao audit ny compte-ny zalahy fa manahirana amin'ny tena zany satria ny olona tokony andray andraikitra am'izany moa efa lasa prime ministre de tsy fantako savy izy raha pitso afaka pitso amoaka an'izany rehetrarehetra izay satria raha vao nanomboka ety koa manko le manipulation de masse ny tiako atongavana manomboka mivaralila mikorontana ny sehatra politika ny sehatra ao miaramila ny sehatra rehetrarehetra tsy hitany zalahy ny balizy tsisy balizy tsony korontana ohatra ny tokantranonareo créena indray ny zava-baovao navoaka ny rapportny cour des comptes de andray le resaka de nisy bandy mo bandy bala compte fake ihany mo pasteur tsy haiko nahitanao ino nanao commentaire taty amiko tsy mifafako le commentaire atao ampetsiko ahoana moa izy tsy resanareo 4 000 milliards ahoana ozy zao de niteneniko le bandy hoe par respect ho an'ny tenako so ho an'ny vahoaka malagasy ny amaliko anao fa tsy manana obligation any amaly anao fa raha nisy olona niteny zany vola be zay amin'ny voalohany izahay nanaraka venareo niteny venareo enareo mbola nitehaka nanenjika nameno ny compte amin'ny bankinareo rehetrarehetra de rehefa izao am'izay vao mipoaka efa instable satria teo manko isaky ny instable na hoe manomboka mikorontana le fanjakany zalahy na manomboka tsy malaza iry zalahy micrée zavatra tratra basy tery nisy vola 10 milliards tery nanao an'izao tery androany any amin'ny 4 000 milliards indray ny resaka satria efa la limite le olona efa tena tonga saina daholo io vahoaka malagasy tena tonga saina fa ny manahirana misy tiany raha tena hoe hoentina izorina amin'ny tena fanakorotanana tena hoe andao hitana an-dalambe indray matahotra ihany izahay so lahy tsy voa contrôler tsika le zavatra am'le zao malagasy sahirana pesitra mahanitra lalina de izany akontrôle an'io ifamono ve isika malagasy satria azadino fa iry zalahy rety koa efa
napiditra basy, napiditra zao, nanao an'izao aty ery, de efa miseho manam-bola daholo, de efa micrée milisy daholo. Ny fahendrena, aleo aloha limitena ny kasa, tsy tonga am'izany tsika, satria tsy adala, na de te hikorontana, na de te hitroatra izahay, asiana fandinihana ihany le zavatra satria firenena iara-manana io manahirana raha tonga am'izany hoe Rwanda tam'izany fotoana. Manahirana raha tonga hoe amin'ny malagasy ifamono zany satria tsy matahotra mihitsy ny mpiaradia hoe am'zalahy hoe efa mikonokona hatramin'ny adi-toko hoe avy ary, avy aty zay, avy aty zay, avy ary. Inona ary ny tianareo hatongavana? Inona ny tianareo hatongavana? Mbola mitodika aminareo zoky ray aman-dreny, miaramila, ray aman-dreny, ara-panahy, rehetrarehetra. Toerana misy olon-dehibe tsy miady zaza, mbala miangavanareo rehetrarehetra andray an-tanana, na efa be dia be ny tsy manaja anareo, zay mbola miangava hoe ndao rahina, ndao ifampitantana, hanavitra ny firenena, fa misy karazan'olona am'le fitiavan-tena tsy menatra, tsy matahotra ny ampiady samy malagasy, tsy menatra, tsy matahotra manao manipulation ny fanjakana, ny fahefana eo ambony, eo ampelantanana. Miandry isika satria raha gouvernement tao nome eo amin'ny détecteur de mensonge moa ozy ry zalahy, de ohatrany hoe olona marina daholo zany ho tonga eo, tsy hoe inona le fanontaniana any hoe tsy haiko, nataoko sangisangy sary tenany ihany moa le izy hoe tsy hangalatra volamena intsony ve ianao, tsy hanao trafiky volamena intsony ve ianao, sa vonona hanampy na hanompo ilay bailleur ataonao surnomen'olona hoe Ravato 2.0 satria raha mieno zavatra ny tenenin'ny colonel Patrick manko tsika hoe hatrany miditra anatrano ministra de manao menace, izay olona tsy fantatra ny autoriteany de manana birao anatin'ny avoloa. Zany ve ny fanjakana, fanavoazana? Zany ve fanovana ilaitsika ao amin'ny firenena? Non. Efa tsy solution intsony kosa ianareo e. Zay aloha azoko ambara fa lava loatra ny anahy pasteur fa omeko anao ny fitenenana. Misaotra am'izay fanokafam-bavony zay. Nomeko anao mihitsy aloha ny micro amin'ny resaka entrée fa zay hiditra amin'ny plat de résistance am'izay. Tonga de ny voamaso ny potsirina. Nanao vidéo tamin'ny omaly, safako omaly izy iny tsy tadidiko intsony, hoe gouvernement parallèle na shadow gouvernement. Zany hoe misy fahefana informel mibaiko ny fahefana formel. Zay le izy a. Inona le fahefana informel? Zany hoe olona toa manana fahefana tsy ara-dalàna araky ny lalam-panjakana, fa manana fahefana amin'ny olona tompona ndraiky mpanjakana. Mipoky izy iny, efa malala daholo tsika, secret de polichinelle. Zero tsara le sensibilisation nataonareo hatramin'ny voalohany a, milancer sy mipousser à monsieur Daya, je prononce le nom. Vaky izy igny. Hay ve zay zany dikan'irenareo miara-maka sary aminazy reny hoe olo-masina, l'homme providentiel de la refondation. Vous avez fondé la refondation sur Daya. Zay nisany izy ty e. Azoko tsara zany ty refondation ty de miorona eo ambonin'ivy Daya Koufali. Tononoko mihitsy le anarany. De samy teny daholo nareo manova volombelona mandainga fa olona linina io olona eo ary tena olona azo ametrahana ny firenena. Mandalo ao aby ny
mpanao facebookers, ny politika, ny artista, hatramin'ny tsy mpa miteny politika ara mba miteny daholo, hatramin'ny animateur télévisé zay sy tonombony anarany, hatramin'ny mpihira zay mivarotra menaka de lasa miresaka politika. Ny menaka anao no amidio fa aza nidirany raha tsy hay. Fa de inona loatra ny force de frappe ny ty Daya ty? Enonareo zao le zavatra nitenena teo, ao mbola ho idiratsika ny resaka Raisa iny. Fa de ozy izy hoe alamiko ny amin'iny fandanana aloha miala sasatra manao vakansy ny Tuléar. Zany hoe raha azoko tsara zany, c'est lui qui dirige le pays. Monsieur le PRRM, je vous interpelle. Qui dirige le pays? Nanao fandarina teto hoe misy mpitondra ve ty fireneny ty? Fantatre le mpitondra am'izao fotoana zao, Daya Koufali anarany. Zay no izy. Dia izy no manao ny ty rehetrarehetra ty hatramin'ny fisivanana ny olona ao amin'ny gouvernement. Manana source an'izany zato. Ary olona ho placé ao aminareo ao mitena zany amiko. Rehefa tsy mety aminazy de tsy mety de mandeha daholo ny inona filazana izy ty, ny coup de force. Donc, za zany de miala tsiny. Fa raha zany natao refondation, moi j'en veux pas. Ary tsy nanenenako nijoro amin'ny hoe opposition, nafaly anareo mpinamana amiko rehetrarehetra mifakalalako na misehitry ny fivavahana aza, mahazo manangana ho fahavalo. Fa tsy nandainga mihitsy ny fitenenako hoe opposition satria nahoana? Tsy resaka personnalité any PRRM fa miala kasotsika de nitra Modipo. Ny firenena tompoko de tsy ahorona amina olona. Ny firenena tompoko de tsy ahorona amina olona anankiray na inona ny toerany. En plus olona informel. Ary tena tsy menatra tsony izy aseho amin'ny voyage officiel. Ny fanao ny olona amin'ny tany mandroso rehetrarehetra, tsika mahalala daholo fa misy foana ny atao hoe lobbyiste. Na any États-Unis, na any Frantsa, na eraky ny Europe. Fa tsy miseho télé. Natsika aseho mihitsy hoe délégation présidentielle. Zany hoe banalisevanareo mihitsy zany zavatra tsy manjary ho lasa zavatra ara-dalàna. De iny aby nareo menakavy misekoseko any amin'ny télé. Nareo masy tompon'ny fanjakana am'izao fotoana zao de manana droit amin'ny télé. Nanay moa ty Facebook mampalahelo kely ty, de miteny moa nareo mivanavano amin'ny Facebook satria zay tsy omenareo télé fa rasa nareo mpikaro télé zay. Nareo milaza antany hoe malalaka amin'ny faneho-kevitra, meo télé nge zay. Madame Talé NTVM, meo télé RGL, Simostane, de ho hitatsika eo. Fa resaka ka atao. Ka ny zavatra anankiray zay mahavarina anay zany de zay hoe maninona ity fireneny ity no atao ohatr'izany. Donc za zany eto de milaza horen-tany horen-danitra fa tsy mila ny faniry Soernay ho ministre de justice raha manatombotso Jean-Luc. Je le proclame haut et fort. Je tezitra tezera fa za manota fotsiny. Safady. Je tezitra tezera fa za manota fotsiny. Satria maninona? Mihamazava ny zavatra rehetra. Efa mazava moa fa tsy hoe mihamazava. Fantatro fa misy namako nareo, namako amin'ny Facebook, fantatro fa manompa anazy sisa fa tsy maninona. Fa tsy mila ny faniry Soernay ho ministre de justice zaho. Zahay rehetra reto. Satria tena désacraliser le justice malagasy. Tsisy mandeha amin'ny laoniny. Na ny fomba niverenanao magistrat tsy amin'ny laoniny. Afaka miteny zavatra rehetrarehetra ianao hoe kazao. Tsy araky ny laoniny.
tsy aorona ao ambony onaona raha te hanao fanavaozana nareo efa niteny aho hoe esora aloha ny fotaka de zay vao manao lavaka de zay vao manao fototra fa tsy eo ambony honahona no anaovana ny trano. Ao na zao soratra masina tsy misy olona manisy divay vaovao na tsy noditra tota mba te hanavao nareo nefa ny siny asianareo ny divainareo siny divay siny rovotra sy tota de tenenindray hoe IA intelligence artificielle le teo zaranareo raha misy amiliana zao aloha hoe tsy misy agnagny eto ka tsisy mahafantatra natao intelligence artificielle fa ny intelligence artificielle na de mahay tohinina azy ka ozy dareo haka afaka mandray feo an'le olany ny intelligence artificielle de azo mena parametre d'accord fa ny intelligence artificielle raha ao anatin'le resaka teo zay déjà izy bruta be fantatra foana ny zavatra intelligence artificielle fa ohatrany haché zany le fitenenana raha izay faharoa manarakaraka zay ao anatin'le telefona sy le resaka teo a dia mandeha ny resaka ny teny irana de lasa manao teny paritra tapaka de mandeha miova teny hafa ndray tsy possible zany fa tsy maintsy parametre mitovy raha ohatra ka hoentina ny teknika ny resaka fa zaranareo ary moa misy an'le intelligence artificielle aniliana azy fa io tsy maintsy boaky ny marina zay ne tsisy matahotra an'izany e ozy nareo hitao ny marina de ho hitatsika eto laissons le temps faire les choses laissons le temps faire les choses vao olo raiky zay ny teny taminareo de fa ambony ambany nareo fantatreny nareo fa mivory andro manalina ao milapa hoe fantatray fa mikarahamandro manalina ny fake sy ny na tsy ny fake ara fa ny olonareo atao amin'ny Facebook sy ny diaspora nareo e et je les connais mais ça ne nous atteint pas donc zany a pasteur Manatombotso Jean-Luc au nom de la justice tsy misy asiny tsony fitsarana io raha mbola verina io raha matoa io tsisy asiny tsony nareo mpitsara raha mbola ekenareo io no eo tsisy asiny tsony ny fitondrana raha ohatra ka ny fitsaran'le firenena no n'importe quoi fa io moa fomba fanao eto amin'ny firenena ny manangana syndicat mpanohana de iny koa nareo mpandrarany fonja fa tsy haiko sa izy aby iny de mandeha azadino ry zalahy fonctionnaire nareo ny ministre mandalo fa ny fonctionnaire sy ny administrateur mipetraka aza fangaro ny gouvernance sy ny administration efa nyteny teto hoe aoka ny administration anana fahefana ambony noho ny gouvernance ianareo ny tompony lakle hainareo ataony mampamorotra an'ireo mpitondra reo nareo eo foana tsisy olona anao ny asan'ny mpitana fonja zany fa ianareo ihany tsisy ministra andeha anidy vavariny varavarana fonja fa nareo any aminareo ny lakle ary zay mahatonga an'zareo mampiteny anareo satria fantany fany aminareo fahefana nefa ianareo ndray manome fahefana ampelatana ny gouvernance vous marchez sur la tête vous avez le pouvoir dans vos mains monsieur le cher administrateur miantso ny administrateur civil rehetrarehetra no corrompu miantso ny olona rehetrarehetra amin'ny resaka tafika ka hoe mpiasa mbahoaka nareo ny tompony fahefana fa tsy ny gouvernant ny zavatra izay mbola anapiko an'izay resaka zay de ity hita taratra fa mifanipaka ambony ambany fanipakakarona nareo mianakavy ao ary hitako mihitsy le tension hanendrena n'ilay gouvernement vaovao za mitodika aminareo zay efa nahazo promesse fa ho ministre misy sahirana mihitsy mivarotra ny tena ny ho ministre de manakarama olona koa manao fitenenana fa fitenenana fa tsy maninona zay zany le game eto amin'ny tanàna eto ahoana moa fa nareo ve mieritreritra fa ianareo ny tompony fahefana mety andray décision nareo zao tena manana intention tsara misy ministre anankiray fantatro tao amin'ny gouvernement teo aloha tonga avany zalahy tao de hoe tsy ianao no tompony fahefana fa zahay ary de mbola nahazo teny tam'lehibe hoe elahy tsy natao hieritreritra fa natao ankatony baiko tu n'es pas
tu n'as pas été nommé ni ministre pour réfléchir mais pour obéir. Ka maninona moa zany raha mampiasa intelligence artificielle dia solo intelligence artificielle daholo ministre kindratsy moa zany ilana olo nianatra. Tsy aloha apetraka daholo n'importe qui de manome baiko fotsiny. Ny tiako tenenina am'izao am'ty mercato ty mbola azavaiko le logika le mercato. Hitady olona zareo olona intègre amin'ny ivelany mba ahafahana miredorer blason an'ilay fitondrana zay efa maloto. Tenireko tsara hoe maloto io fitondrana io. Ndre ia faly ndre ia meloky. Dia ianareo no atao bouc émissaire nareo no atao sorona mba ameritrereta kely mbola manana fotoana nareo afaka miteny hoe non za tsy anao fa ianareo mitratra farany eo. Zay ane nametraka ny andraikitra tamin'ireo olona reo fa reo no nanao ny tsy natao de izy mangatsingitsany ambadika any. Ianareo no hina fatinareo mialatsiny am'le fomba fitenenana hoe mitady olona jotsopila be. Miteny ny sasany misy namako anankiray mialatsiny aminao rahalahako foana anao na de tsy mitovy hevitra ary tsika mahay manavaka tsara en politique si en amitié on sera jamais ennemi. Tu es mon frère mais je suis pas d'accord avec toi. Niteny anao hoe ty vao tena gouvernement de choc mais tu rêves mon frère. De choc satria mila présentation jajika be fa tsy manana fahefana zany io fa le fahefana parallèle no mibaiko. Anisan'izany monsieur Daya. Donc nareo zany atao fitaovana fotsiny mba hazahoana le ticket hoe tena équipe troupe de choc reo. D'accord, raha sur papier de tena troupe de choc fa dans la réalité nareo hoe manana marge de manœuvre. Mino ve nareo fa hanana marge de manœuvre? Fa raha vao misy décision ngezangeza be mahavoatonontonona sasany eo minoay nareo fa tonga de ampanatsonany amy lapa hoe ekeo io e kaza manofy ary aza mamandalitra fa zavatra tsisy dika rehetra. Ankoatran'izay mitodika amin'ny fitondram-panjakana fohy be maefa miandrinona zany ianao PRRM vao handray décision am'ireo olona izay hita fa misy proof mazava ny zavatra tsy manjary. Qu'est-ce que vous attendez? Sa hitady démenti hafa ndray nareo sa miteny ianina hoe fantatro ianina ka noho zany dia tsy izy nanao an'izany fa nga miankina am'izany tsy torapo ty tsy hoe fantatro ianina assureko ianina satria fantatro. Sa inona ny dinany fanaovanareo tany no tsy afaka mikitika ireo hita fa ratsy efa mibaribary ane zao. Iandro scandale firy vao taitra ny fanjakana vao handray décision. De tsika malagasy mandra-pahovina tsika gasy no mba hampiasa ny saitsika am'izay fa tsy mandeha amy sentiment fotsiny hoe ka io ane zao hoe ka tsy fidiny azy ange fa le manodidina azy miratsy fa zao hoe nefa le izy mambaribara ohatra ny tafika ny lefa tanàna. Ka tsy haiko raha ohatra ka tsisy fanapa-kevitra ao raisina manomboka androany dia azo lazaina zany fa zavatra efa anarahanareo izy ty. Ny teniny moa anao monsieur le PRRM hoe tsy mahita olona marina sao de mba tsy zay ny marina sao de hoe ianao mihitsy ny manakona maso minihatsy mijery sao de efa nisotro ny aleoko maty kosa ianao asa tsy haiko hoe za tsy afa manoatra intsony fa efa nisotro ny aleoko maty ary raha sanatrika efa nisotro ny aleoko maty anao de efa inona ny antony zany ataonareo otage zany zahay. Farany ady averiko any amosi-tanina tamin'ny herinandro iny zavatra nampatahotra le raharaha Iran
sy États-Unis. Eo nareo inona nidirana zany tena misy idirana. Voamaly any jery vaovao tamin'ny TF1 safako maly izy iny hoe miorooro ny Européen am'izao fotoana zao fa misy bond de plus de 35% ny prix ny gaz. Vokatry le zavatra nitranga teo 30%, 35% même. Et ça se ressent déjà à la pompe, tsy fantatra any aminareo any Frantsa ny nosy tany fa za maly nandeha nividy lasantsy fa niratra ny voamasoko mijery ny fiakaran'ny lasantsy aty aminay Belgique, tsy haiko aminareo Frantsa any. De ho za hoe ho faty ndray le gaz kely. Inona ny politika énergétique ho ampiasainareo ao Madagasikara amin'izay ministre ho ataonareo eo? Ary moa ve anana latitude io ministre ny énergie sy ny angovo io am'izay zavatra atao sa le malheur des uns c'est le bonheur des autres? Sa occasion io hoararotin'ny mpanao affaire malotondreo hoe tsika hanafatra lasantsy avy de misy olona hanakarena tapoko. Za masy mifanao teo amin'ny firenena hatram'izay. Io koa masy zarazalako raha misy crise mba hampanankarena ny olombitsy. Zahay zao tsy miambo tsy za fa ataoko hoe zahay de ny fanorenana mia bouger de l'air miaraka amin'ny ekipa ato tsy ho tononoko anary sao de verinareo fa zay tsy mosy taninareo masy hitanareo eto fa afaka atao tsara mihitsy ny mamaha ny problème na carburant io ary manan'olona zay afaka manao an'io. Tsy tena hoe amparetretena fa zay ny marina ny marina. Rehefa tsy mahatoky ny teniko anareo dia afaka micontacter anay de omenay anareo le olona. Tiako tenenina hoe mba mieritreretany zavatra anjohan'le gasy fa lozanareo miady an'ity détecteur de mensonge iza ny fitahanareo am'izany. Ahodinareo de ny zavatra fanaonareo araka ny teny mosy tany hoe vao midina le cote de popularité anareo de mitady anareo mesure populiste. Tena mesure populiste ane zany code détecteur de mensonge. Tena tsy miditra zany am'le vrai problème fa any am'le haingokaingony de le tako-kenatra hanafenana an'lay tsikoko. Tanareo ohatra ny fanao ny vazaha tena raha misy ny nampianarin'ny olona anaty eto hoe raha misy olona faran'izay voretra de ny vazaha fa sy tsika gasy mihitsy. Ny vazaha hony ka misasa le tena le misasa tiako tena ohatra tsika le mikosoka tena le mikosoka tseroka iny de milona kely anaty baignoire izy de ny parfum ataony be de be mba ho manitra fa izy olona maloto. Ny gasy mety tsy manitra izy mety maimbo tsemboka fa izy madio satria izy mikiky am'le kolakatsaka iny sy le amin'ny vodivato iny izy de tena eo diliriny eo mitomany mihitsy zaza mpandrona fa tsy manitra. De ohatran'izay fahitako an'ity fitondrany ity tsikoko am'izany mbola fa asina parfum détecteur de mensonge samborona kely raisa zao ndreo tadiavinay colonel Patrick lazaina fa olona mamolava ary nareo reo nga moana ny etika nareo reo lazaina koa fa misy an'izao ary andao atao an'izao zany hoe parfum no anakonana ny loto fa io rehefa mianika ny masoandro ka mamay be ianao de hita ihany le tseroka mandeha mitetehina akeny amin'ny lobaka de mipotra eto amin'ny colleto de eo vao hita hoe kay maloto le zalahy ty fa manao costard ka io aseno karatra eny foana fa niaina aromateza zay ngamba ny afa averiko any aminao ndray fitenenana mostanina. Misaotra pasteur, tiako tsindrina kely fotsiny le niresanao teo satria miasa mafy manko ery zalahy. Miasa mafy tsy miasa mafy ho an'ny firenena fa miasa mafy ho an'ny mba hoe hijanona eo amin'ny zalahy ny fitondrana. Zay zany fa tsy ho an'ny malagasy. Miteny anao teo hoe misy namantsika diaspora mipartiny zareo zany. Fantatray, manaratsy,
karama olona mihitsy manao commentaire, manao manaratsy, manao inone mahita zao zay zalahy. Andao tsy hifampitady, fankafantatra tsika. Ataovy ny zavatra manahirana anareo satria fantatray miseho enjana nefa tsy mivelona raha tsy amin'ny politika. Izahay zao miasa ty andafy mandray karama isam-bolana fa ny sasana ane mbola manao zavatra fiainany tany Madagasikara de mbola miaina amin'ity politika ty e. De misy réseau be deaibe mipetraka ao miandry nomination, de rehefa mahazo nomination de mandoa écolage de mipetraka ao an-trano ny sasany de zay le tafita aminy. De rehefa avy eo miseho hoe izy ny tompony fahefanany Madagasikara. Fantatray aby zany. Fa zay tsy tia nalabaraka olona. Fantatray ny manœuvre politique nareo rehetrarehetra fa izy fotsiny azadino fa misy ny diaspora, misy ny malagasy tena tia tanindrazana. Tsy mieritreritra zany hoe andre fahefana hitondra amin'ny Madagasikara, fitiava-tanindrazana mampiteny anazy. Virenako kely koa le teninao teo satria niresaka hoe kian'ny zalahy mafy, za moa mbola tsy nandalo fotsiny satria tanam-piasana foana hatramin'ny maraina. De nijerijery fotsiny a commentaire tamin'ny le horonam-peo nalefan'ny Ranabavy Tahina. De be deaibe ny compte fake sy ny manaratsy midiscrédité anazy foana moa amle izy. IA namboariny e, rehefa misy document zao hoe tsika moa ny tety foana fa hoe ana proof ihany, misy zavatra fantatra ihany, misy zavatra fa tsy avoaka. Zao ary ho atsika jery ho atsika vahoaka malagasy ialantsika amle hoe IA fa misy horonam-peo kely fotsiny ataontsika hoe 10 secondes 15 secondes ho alefatsika de afantarantsika hoe tsy adala matoa miteny izahay, tsy adala matoa mamoaka zavatra izahay, fa diso tafahoatra ny zavatra ataonareo ao amin'ny firenena. Zay tsy mirarareo mpiray mipitsokombakomba mihinana aminareo reo rehefa avy eo moa iverenako ihany le olona ny tenen'ny pasteur teo fa ampianokontsika kely fotsiny feo aty hoe mety fantatry ny vahoaka malagasy zany. Fanarahany zareo hoe ifaniso zany teny hoe retorety ny andehandry. Zay nge le izy efa tena nge tsy fantatra olona tsy haiko mihitsy ny fa olona fantatry fotsiny hoe olona maparaka aloha de nanana problème izy tamin'ny tokantrano. Je me suis un ny izy ty feno soa resaka détournement tamin'ny resaka Covid. Misy teny ihany tao hoe volamena zareo am'izao midaya. Mbola miaraka zareo ary faniro soa tena miaro be anazy mihitsy fa zavatra mampalahelo am'izao pasteur misy karana tena hoe amin'ny resaka impôt ndray fika. Aleo ajanoko eo fa sao de lava be satria misy zavatra telo ihany ny feo mivoaka teo. Fantatray zay manko tiako tsindrina le misy karana de nisy moa faniry soa ihany teo fa mba tsy andeha lavitra le zavatra. Raha miteny moa pasteur teo hoe misy le bandy zay ao amin'ny andapa mibaiko. Ny anako tsy iny le bandy iny loatra manahirana ana pasteur satria ohatrany ankalazaina le izy. Misy moa manany any ao hoe PDG tsy manana société, tsy resaka mialina io. Izany mibaiko Madagasikara. Za tsy mino hoe io olona io fa izany ao ambadika ao izay mifinanse mampihinana izy rehetrarehetra mahatonga zavatra tsy vanina ao amin'ny firenena. Zay ny tiako atongavana.
amiko zany olona zany epsilon zary tsy te hiteny ny anarany fa ny olona manome sosy ao ambadika ny baiko ny Madagasikara de mody mamoaka sary aty fanampinery zao ety ireo mitazona mpitondra ao amintsika ry vahoaka malagasy de isika nanao inona reny eo foana raha resiko tsotsotra ny hevitro amarino kely hoe ataotsika hoe be oeraoera zany fitondrana teo aloha zao hoe inona fa tao anatin'le fitondrana foana reo olona reo raha jerentsika zao hoe iza ny tena mpamatsy herinaratra eran'ny Madagasikara iza ny tompon'le sosiete mieritreritra ve isika malagasy raha androany manapa-kevitra reo olona reo hoe amoaka vola amoaka ny retraretra hoe hotaperiny io delestage io tsy ho vita fa maninona io tsy hitaperiny fa maninona io atao tsy zarizary anaovana pression any mpitondra malagasy tandremo tsy manaraka ny teninay fa hidinay fotsiny io ohatrany nanaovanay teo aloha de mihitsiko ny jiro era Madagasikara de vitsika iza mpanafatra PPN ao Madagasikara tandremo tsy manaraka ny teninay fa tsana faranay vary fotsiny ianareo de migrevy malagasy matinona de androany ve mieritreritra hoe inanareo miledaleda ry maka sary miaraka amin'ny ray ihany ty ery de maka de hieritreritra hoe misy fivovana anova inona nareo de eo manko mahatonga na mieritreritra pastera hoe reto zalahy nona seza satria raha ataoko hoe nona pouvoir andeha inome gouvernement am'izao nareo tsy manana pouvoir fa nona seza de ndeha hiazakazaka noho io seza io sy le voninahitra andeha naovana raketage io ny manahirana satria hoe efa vokiny teo tonga indray ny hafa inana indray izy de ho aisika hitatsika ny crise mondiale zany na zalahy aty andafy rehetrarehetra ty ary efa tena hoe misery zany atao hoe ceinture mafy ny fiainany raha mijery vaovao nareo miakatra dahoriny ny PPN ny vidin-javatra na ny vazaha izay mikarama 1400 1300 euros smig de mikaikaiky mbola matsapa hoe mahanitra izy mijaly izy vao maika isika amin'ny firenena mahanitra izay manana mpitondra tsy mijery ny vahoaka na akory fa faly fotsiny manao populisme izany ve ny interatsika zany ve ny eritreretintsika inahako averiko foana pastera satria anao mbola niantso teo hoe todika anareo fampitondra fanjakana ny amiko efa tsy mitodika amin'izaniza am'izany ny anahako simple mitodika amin'ny vahoaka malagasy mitodika amin'ny tafika malagasy mitodika amin'ny mpitsara any aminareo telo zany ny fahefana raha te hiovitsika inona ny zavatra ataotsika miaraka zay zao ny maliana anako fa tsy amiko pastera tena mialatsiny amin'ny tenan'izany tsy solution tsony ry zalahy reto raha izany ve ny matimatesana ny tolona aleo tsy ny tolona satria raha mbola mijery atsika saika tsy teny koa aty satria betsaka ny tanora tena tao amin'ny fo namony tena tao maty hoe te hivoatra leo
leo jaly leo fasairanao Madagasikara fa izy iny ane zalahy tena miala tsiny amy tena aminareo androany efa nisy sokajin'olona efa vita efa voakarama tam'izany fotoana efa niaraka tamy zalahy reo teto anteny tam'ty carte sur table ty hoe nisy transaction be de be tam'izany fotoana ary zay anisany tsy de nampiaraka anay satria misy efa vononanao fitaovana an'le tolona raha hitanareo misy sokajin'olona efa nakanaka sary satria efa fantatra hoe oes ty zavatra ty de naka sary fa nitolona de androany izy tsy maintsy omena fahefany fa reny be de be le namony tena tsy naka sary reny hatram'le mody mitorabato fa maninona iny fa be de be nitorabato tary tsy nahazo sary zany ary tsy eritreretinareo efa misy sokajin'olona efa voasokajy tao niraisana de androany ery izy militilitika de manambany namany satria izy ny tafavoaka ny influenceur sasany moa fa miaraka amy V8 satria influenceur de iny miazakazaka daholo tsy tolona reny ny zalahy azadino alohanareo ry zalahy manakarena am'izao efa be de be ny mpanakarena teo alohanareo teo amin'io fitondrana io fa aiza daholo zareny misy farany zavadrehetra rehefa tonga io fotoana ivoany mariny io tsy voatazonareo io androanareo mangataka proof fa rehefa tonga fotoana ivoany io proof io enareo ndray niletika enareo ndray nitsoka tsy haiko hoe azonareo ve zay niafatra zany sa hoe mbola ndao ihany fa anay ny fahefana zay ny tompony basy zay ny tompony vola am'izao fotoana azadiny fa tsy hainareo rery ny tompony za rehetrarehetra zany matoa ianareo tsy nisy nininona tonga teo mbola misy ohatr' zany koa any mino sy manantena mbola misy ohatr' zany koa any fa mbola tsy vonona fotsiny izy ireo fa mino tsy matory andramanalina reo mahita zao fahoriny malagasy zao zay aloha pastera niahako ya iverena kely zay resaka Facebook sy influenceur zay magaga tokoa tafaresaka tamin'ireo tanora namanareo mpiara-mitolona nareo malaza na songadina ary ohatra ny avarapatana eo amin'ny lapam-panjakana am'izao fotoana zao magaga misy zany reo sasany zay tsy hita tableau satria tsy mahay misolelaka fa ny sasany de tena tonga dia mahazo avarapatana ary ampitenenina moa mazava ho azy fa ny azy zavatra anankiray mahavariana de ity rehefa ianareo tamin'ny fotoanandro no miteny hoe influenceur zay ilaina izay milaza ny marina de raha tsy diso ohatra ny tsy nisy nyteny hoe mpanakorotana fa de lasa lamody ara le terme hoe influenceur am'izao rehefa ohatra zany ka misy miteny tahaka anay zao dia ny sasany ary moa de lasa mampiomehy be masa mampiasa izy ndreo nitory-teny amiko manontany basy amin'ny anglisy hoe ianao ne pastera tsy tokony hiteny ianao fa araky ny matiotoko fa zao miala tsiny aminao sakaiza aty amin'ny manontany basy amin'ny anglisy ianao any ve no anodinanao ny resaka ataovina asana pasteur mihitsy zao ary fantatro fa manelingelina anareo ny fidirako ao anatin'le eto dia zay mahatonga anareo mody mba mitsinjo ny fitandremako nareo azaba mavandy iza koa nareo nitsinjo ny fitandremako zany iza koa nareo mba mitsinjo ny vocation ako zany parce que je dérange no zany dia mitodika aminareo zay fisahirana manoratra ny reny aho meko anareo ny mahereza fa vo maika raha ampitomboko ny vitesse ny zavatra faharoa ny resaka momba ny ray satsika zao anatin'ny ray satsika zao
eto aho zany de miteny koa ho rentany ho rendanitra azo ataonay reny ho reny malagasy fa hoe naraly tapoka ho ny raha isaka sanatry aviny zany misy zavatra manjo azy fantatritsika zao izany tompony andraikitra izany tompony andraikitra raha sanatry misy mahazo azy eto amitsika eto moa efa manomboka misy mode opératoire hoe misy tôbila tapaka frein tapaka zany camion de mandona olombe de tsisy toyany de maty ohatra zao i sanatria mamofo tamandry fa ngiahy honorable Jean-Jacques Rabenirina ohatrany tsy nahare toyany iny tantara iny tsony fa tapaka frein ono le camion de navoadonany honorable iny de maty izy de misy ohatra zany be deaibe ka tany efa tsy milamina tsony tsy hay tsony iza no maninona ohatra zany koa zao hoe i Jonathan taraina taty amiko izy de misolo vava azy iny zandry kely iny ho anareo mpanaraka azy sy menacer azy ouvertement en message et en commentaire ary tsy vita za fa manaraka azy misy mpanaraka izy amy rehefa mody aza atao hoe manino iny zaza iny efa mare dolo nareo eto zao manino iny zaza iny satria manelingela anareo ary ny tena magagane le tena olona tena miteny tsy zakanareo nefa raha ny olona de votre côté manopa reny manao teny tsy filaza tsisy miresaka ny etika anareo amizay fa rehefa ty aminay ty sahala amin'io boay kely io dia anaovanareo atsonjay ka de eto aho zany de miteny hoe aza atao mare zahay ny amin'ny zavatra sanatria manjoany raisa sanatria ny zavatra anjoany Jonathan kely mbola misy hafa koa any fa reo aloha tadidiko eto fa telo zay lehibe efa adiny ray zay ny fandaratsika izahay ato amin'ny GDLR gardien de la révolution fandroana miabo dia mivoy ny atao hoe unité nationale raha mijerinareo ny zavatra misy am'izao fotoana zao eo amin'ny firenetsika dia voizina mihitsy ny fampisaraham-bazana ny malagasy ary ny olona mitarika an'izany de olona honorable député mihitsy azy fa mody ahodikodina ny resaka avy eo milaza fake iny fa tsy za fake hainareo mihitsy ny spécialité ny reto olona reto koa le manao hoe raha vao manomboka mafana le polémique de zareo ihany manoratra hoe fake fa iza moa zany manana fahefana manao fake fa na le discours nareo de tena discours mivoy haine mampifandrafy ny malagasy ka izahay ato amin'ny GDLR fandroana miabo dia miantso ny unité nationale dans le sens hoe ty Madagasikara tia tsy azo zarazaraina amina resaka foko sy fiheviana io koa matsy zao no lalaovana be mihitsy am'izao fotoana zao malahelo aho mijery an'le ray aman-dreny avy any aminay avy any atsimo ao ny ampiteneninareo hoe zahay fokony zao dia manohana ny anina sy anina depuis quand no misy an'izany ro ray aman-dreny fa reo ny olona mpiaro ny atao hoe ny fampiraisana ny malagasy ary mandrangaranga mihitsy aza karazana raha-matahora sa ve osa le olona tsy ampy ny pension dia ararotina keto zao dia miantso ny mpiray tandrazana indrindrandrindra tsika samy hafa entre guillemets fironana ara-pinoana silamo zao fetinareo ralahy sanabavy silamo maly le lahidy iny nanaovako ny fiarabana iny eo ihany le fiarabana fa homariky ny atao hoe solidarité aza manaiky tsika ho saratsarany olona ary lalaovin'ny olona any amina resaka fibre fiheviana eto zany rehefa firenena no entina ny betro no miasa ny intégrité no miasa
ary ny code de l'honneur rehefa tsy anahanareo reo a miala fa tsy atao fialokalofana ny resaka fehviana tsy atao fialokalofana ny resaka foko mba ahafahana hoe zay de miazo anazy satria zanakay avy aty amin'ny faritra zao io marina nisy ihany ny atao hoe quota talohany am'le hoe équilibre régional nataon'ny reo mpitondra teo aloha fa tsy hany ny resaka resako eto fa lasa le fampitenenan'olona lasa mercenaria ka de miantso a zany ny apaisement national ny amin'ny unité nationale eo niveau n'ireo faritra rehetra aza mety ho fitahany olona latsaka ao anatin'ny fandriky ny fampiadiana sy ny fampisarahana satria ny zavatra tsikaritray am'izao fotoana zao dia podra kely sisa no atahorana enclencher ary ny tena comble ane de ty ny olona sans scrupule mialatsiny am'le teny vary amin'anana rehefa te hifikitra mafy eo am'le fahefana izy de tsy sans gêne izy ampiasa ny zavatra rehetrarehetra sans gêne izy ampiasa ny zavatra rehetra y compris io resaka foko io tribalisme io fa mino aho fa olo-kendry tsika malagasy tsy ho fitahan'ny olona amy zavatra ohatry zany fa hay anavaka tsara ny vary sy ny tsy parifary zay ngamba ny mostanina fa any aminao ndray raha ohatra ka manakolazainy ianao alohan'ny maranana moa zany de tsindriko kely ny teneninao teo pasteur satria io manko manahirana anay izy satria zay avy anavaratra indray a ankamaroany moa madio fisainana ihany fa mora manipulena zay ny problème any ihany mieritreritra daholo ny olona any hoe rehefa ho hany ianao de zany ty tenenina de ohatrany hoe marina daholo de masasa miteny direct zay koa zay zany le izy nefa misy karazan'olona misorganize efa fantatray io fantatray tompo tanàna io iny partinao sy be ambanja ambilo be diego rehetrarehetra reny na izaroana Tamatave ty sy n'Antananarivo rehefa misy an'izany misy karazan'olona ny organiser zany hoe immigration massif zany atsika samy malagasy eny tompoko samy malagasy tsika fa misy karazan'olona nalefa mampiorooro ny tanàna fantatra ny olona avy anavaratra daholo zany teneniko zany tsisy masamandahany zany ny sasany efa miditra anatran'olona mamon'olona manetetika olona amin'ny antsy iny fa ty olona hitanareo anosy be atranantsiranana ty sa tsy miteny karazan'olona zany fa fantatray daholy a io zava-misy io aingane ho tonga saina ireo karazan'olona reo organisation maneho an'io zavatra io mba hampirorona ny samy malagasy de hoe rehefa tsy zay eo amin'ny fitondrana hiaditsika fantatray ianareo efa mamorona groupe milisy avaiza makaiza fantazonay daholo zany ray aman-dreny ary mitaraina am'izay zavatra zay na ray aman-dreny avy anatsimy io na avy anavaratra io na avaiza miteny hoe tena milalao afy reto zalahy reto tena milalao afy ianareo ka satria ve tampoina nahazo vola tampoina lasa miliardaire de manaonao foana de sahanareo ny ampiadiny samy malagasy ny sasany moa tampoina nahazo vola koa de mamoaka fiteny tsy voadinika tsisy limite tsony nefa olona mba nandraindraina hoe mpitondra amin'ny firenena de mampiadiny samy malagasy zany ve ny vahaolana ny fampihavanana ny refondation manahirana zany tena manahirana fa mino aho tsy manantena aho betsaka ny malagasy tonga saina betsaka ny malagasy mandinika betsaka kosa ny tanora tena mbola manadiady manana fanahy tsy ho tratran' zany velam-pandrika zany
na de misy aza ny voakarama zay maniratsira zay mamoy an'le zavatra fa oka ajanony aleo tsy miditra am'zany a isika malagasy satria zavapady zany eny misy ny hoe tombotsoa tsy mitovy eran'ny Madagasikara eran'ny faritra Madagasikara ekena zany fa tsara ihany tsika aloha mahay tantaran'ny Madagasikara io indrindrandrindra ianareo tanora tonga taty aoriana tianao politika tsy efa tsy mahafantatra an'io tantaran'ny Madagasikara io tsy mbola niditra amin'ny guerre civile zany tsika tamin'iny faritra Afrika iny fa raha mitoy zao zavatra tadiavintsika zao raha tadiavin'ny zalahy ataony zao de ho tonga am'zany tsika de ho tombotsoa ho aniza zany azadino fa reo mpanambola sy mpanao bizina sy mpanao trafika rehefa miadiny samy malagasy kely ery a ireny ihany ny olona mahita tombony mahazo tombotsoa satria nareo variana amin'ny famono a tsisy manara-maso izay trafika ataony na zao atsika mbola tsy mifamono ary zao efa tsy fantatra tsony hoe iza miditra iza mivoaka inona ny ty zay io misy olona ty teny point ray farany tsindriko pastera mialatsiny raha miteny an'ity satria miteny atsika teto hoe resaka base tuléare zao hoe de ajanona tsy ajanona de niova ny anarana de nisy ihany niteny tamitsika nisy ihany feo tonga taty hoe misy olona mandray $250,000 par mois mo am'le location tany de mandeha de eny tsy ory ava-manana zay hoano ny volanao fa tiako fotsy mampatsiahy vahoaka malagasy hoe misy olona am'izao situation am'izao a mahazo tombony goavana be izay tsy ho an'ny Madagasikara tsy ho an'ny vahoaka todika anavaratra indray a nalaza be na anjehantsika n'le fitondrana teo aloha hoe efa misy mi-exploiter ny terarara tany Avoemara fa nitenenina be de be teto zany a mandraky ty androany ny autorité avy any a tsisy miteny zay le manahirana mo pastera anaovan'ny zalantsika rehefa aveo hoe voakarama niaraka amin'ny mpitondra teo aloha inareo ny ery zalahy nanenjika iara nanenjika teo ihany nefa kainy ianareo a enjeo ry zalahy esory eo fa zay ihinana an'le izy zay anao any mafimafy kokoa anao rattrapage satria raha jerena raha zay ny accusenareo androany ianareo ny ankamaroan'ireo ny atao anatin'le fitondrana ihany de rehefa avoatsipiny tsy ny rarahiny zalahy avoaenjika ny sasany manana dossier nandeha exil nefa samby tao ihany mahafantatra ny rehetrarehetra de rehefa tsy nihinana tao ianareo a de ina nareo vao mikritika io moa le niteneniko teo pastera sasany io miazakazaka rehefa niaraka tamin'ny tanora de ry makasary mba akana le toerana rapitso zay manahirana anay le makasary ka ny manahirana anay a ahoana anaovana ny fampiavana pirenena ao Madagasikara mpiavanina ny samy malagasy ajanona ny fanenjena ny samy malagasy raha mbola disadisa politika ankoatra ny misy koa efa nangalatra foana tao a sasany moa nangalatra sasany nanao rakety de hoe izy ny gadra politika de nivoaka tokony jerena koa zany fa be de be ny tsy gadra politika ny gadra tany misy be de be tratra mihitsy hoe nanodikodina rem-pirenena ny gadraina fa lasa gadra politika izy satria hoe satria le fanjakana teo aloha nampigadra anazy misy marina kosa zay ny angaviako namana mpitsara rehetrarehetra mba hijoro am'izay a samy mitady vola daholo tsika fa nefa mpanan-karena ve nareo rehefa miliardaire ve nareo
milliardaire tsy maninona petraka ao Madagasikara misy sentir ve anareo hoe milliardaire fa miadana zany nefa vao midiny vao miletika amin'ny masoandro miazakazaka anareo modana trano mihidy gadana anankitelo ny tranonareo manana barrière de protection mbola mitaintaina anareo matory alina misy caméra misy alarme misy gardien misy alika mbola tsy tonga saina ve anareo hoe milliardaire ninona ihany moa tadiavinareo zany nefa ny fiarahamonina ianareo ary matahotra matory ao an-tranonareo zay ngeza be mijoalajoala io matahotra anareo mivoaka raha tsy misy garde du corps mandeha miatsena matahotra anareo mandeha tongotra de nefa anareo miseho hoe nanapoka milliardaire oka kosa aleo hitsinjovina ny vahoaka malagasy zay moa ny azoko ambara pastera fa aleo tsy izoitana lava loatra tena farany koa ty manahirana le démarrage américain moa teny tanora démarrage rapide démarrage en côte les décisions hoe nommer ny prime ministre efa scandale nivoaka voalohany resaka IST tsy ampy 24 heures de mivoaka ny main levée tsy mbola nandray fahefana fena akory ny prime ministre de fa zay mandalo ay tsy havanana tsy efa midika ve zany hoe tsisy zavatra andeha amin'ny laoniny nitsony amin'io firenen'io raha mbola ianareo ny mitondra tsisy zavatra azo antenaina sy andraindraina tsony amin'io firenen'io raha mbola ianareo ny mitondra zay mampiayay zay ny ahako pastera tsatry iny misaotra betsaka ho atsika rehetrarehetra nijery ya maraparina atsika fa mba misy fanamarena kely reto ataoko kely angambany araky ny teninao teo hoe mbola mangataka fiarovana ny sasany mareo siosio zay tsy siosio nresaka hoe ny olona eny amin'ny Facebook sao de mitendry anareo hoe tsy manana formation zany reo fa nevitry ny Facebook no averina tsia zay eto angamba mba tsy olo sagnana avao fa mba fa fotsy ao ny volombavako tiky ary ny fanampianarina ny atao hoe ahisivana ny zavatra tokony hoenoina de source sûre et je dirais de source militaire alors azavany resaka et c'est pas n'importe quel militaire maninona ilay olombe eto amin'ny firenena ny findramonina nandeha mipetraka ny akaiky niny faritry ny kapisaty iny inona mampatahotra raha toka araky ny teniny mostanina zany hoe azo antoka zany ny fahamarinana ary maninona nga tsy matoky ny fitafika malagasy ilay olombe no olombahiny no miaro anao zay zany ny zavatra anankiray mahagaga de mitodika mitafika zany hoe mbola misy ve ny souveraineté nationale ry zareo reny galona be nareo reny atao inona tsy maharo ny olombentsika zany ve nareo am'ireo olona reo tsy matoky anareo ve zany reo olona reo matoa mampiandry olombahiny dikan'izay zany misy tsy fifanarahana au niveau ny tafika fampampieritrretana re faharo tiatsika ty sabotsy androany za zao sûr et certain fa efa mivory zao ny filakevitry ny mpanao riposte an'le zavatra nataony Raisa teo iny de jereo tsara ke zao ny démenti voaka eo na ny diversion
fa mety isy zavatra mampiomehy mety scénario na resaka histoire na mampiomehy ohatran'le menaka teo ohatran'ny resaka zavatra tsisy dikany zao anodina mba hahatonga sainy olona hoany tsy maintsy ary tsika moa efa malala raha teo fa na hoandry zareo moa mampiasa an'ireny olona reny a de reny no hanao ny riposte rehefa avy eo tiako tenena hoe ny riposte amin'ny tranga tena mirefarefa be a tsy mitraité an'le sujet akory a fa zavatra hafa manodidina ka de eto tsika nao fanampytsika fa de io ny zavatra hitranga manomboka rapitso raha afaka pitso hatramin'ny herinandro hiditra eo ahita raha moa tsika fa déjà aloha iny zavatra iny a quel que soit zay lazainareo hoe IA iny c'était une bombe tsy nieritreretinareo iny satria le olona efa mafy loatra ny fanaporetana natao azy ka ny olona moa rehefa mafy ny fanaporetana natao azy de ela ny ela miteny hatramin'ny vato zay ngamba no tazomana antsika eto farany fa efa adiny ray sy fahatelony zay a tsy ataontsika mihoatra adiny ray sasany lay carte sur table zay foana ny mode opérateur atsika mba hitsinjovana ny namana eo amin'ny resaka méga raha misy moa ny fiovanjavatra ny ampandehanana eny mpanditry ny herinandro de mety miditra eo ihany zahay mirahalahy fa tazomina foana moa resaka sabotsy arak'izay azo atao zay ngamba tsy haiko raha mbola misy teny farany ve tiany mositany napetraka fa zay ngamba ny any no teny farany zay ampitaiko amin'ny olona ya ny na moa za efa zay zany vao tenitsika iny pasteur fa ny fanamarina tsara nataonao farany teo hoe satria matisaka miteny aho eto manontany an'io souveraineté militaire io tsy ataoko souveraineté Madagasikara tsony ny miaramila malagasy aiza ho aiza tsika aiza ho aiza nareo amin'ny zava-misy eo amin'ny firenena izay hoe mpitondra tampony izay lehibe ny folo alin-da malagasy iarova amin'ny vahiny mamenatra mampanontany tena fa izy zay aleo ireo samy miaramila ny mamaly an'izany pasteur ary izy ny teneniko tamin'ny voalohany am-piandohana hoe inareo moa miseho olona marina manana ny fahendrena sy ny tariny a inareo manam-pahaizana amin'izao manana fahefana nefa tahorana zao sy zao consigné daholo ny camp militaire de eo tsika zao raha olona marina ve anao an'izany tamin'izany fotoana nisy mpitondra fanjakana zay ray aman-dreninay Ratsirakista zany tamin'izany tena enjana tena be mpanenjika hitatsika grève zany 91 zany a 2000 tsy nafantatra an'izany 91 zany tao Madagasikara fa tsy mbola nampiditra vahiny niaro azy nefa betsaka ny malagasy nanenjika anazy tamin'izany fotoana fa ny fierté zany olona zany hoe souveraineté Madagasikara souveraineté ho an'ny tafika malagasy raha nisy korontana sy ny fatiolona betsaka indrindra tao Madagasikara tsy nisy mihoatra ny 91 fa tsy napiditra vahiny niaro ny tenany zany amiral Ratsiraka zany de ny affronté ny zava-nisy androany ianareo miseho tapaizana hoe ianareo ny tompon'ny force fa ny potehanareo zany atao hoe tafika malagasy zany potika am'izao fomba hitondranareo firenena zao raha mbola nandrandrana hoe tafika malagasy tandroka arony vozona mampatahotra izy am'izao rehefa zany ny mampatahotra anahira ny tiraraha ty zay moa ny anahako tsetsatsetsa tsy aritra koa iny a aingany tsy ho tonga am'izany tsika de manao veloma tsika rehetrarehetra misaotra anao pasteur misaotra anao stany miraro soa ny firena ihany miraro soa atsika rehetra de farany ngambany miraro soa an'le futur ministre zay ho atao marionety
sy andalo détecteur de mensonge asa moa manahoana ny fandehana fa de meko anareo ny mahereza fa eto tsika hifampitazana eto ny aromateza laissons le temps dire les choses ozy vazaha zay ary fa de miraha soa aby de bon week-end e samita ain'Andriamanitra